voalaza teo ny hoe vidiny PPN amin'izao fotoana iainantsika izao. Ny atao ministère ao anatin'ny 22 FICA na direction régionale de l'industrie sy ny commerce ary ny artisanat dia tena mametraka an'ilay tactique TTR, traitement en temps réel mihitsy ny amin'ny fijerenana izay vidin'entana izay eny amin'ny tsena. Ary isan'andro isan'andro zahay dia mahazo zany ny tatitra avy any amin'ny tanem-paritra rombopolo ary tonga dia mandray ny andraikitra ary fandraisana ny mpandraharaha any amin'ny tsena ahafahantsika zany mijery an'ireny vidin'entana ireny. Teo ihany koa ny fametrahana ny vidin'entana, ny fametrahana ny fijerena ihany koa an'ireo olona manao rétention de stock na ny tazona ny tsena mibokatra amin'ny toerana misy azy. Azo lazaina ao anatin'izay faritra rehetra izay fa nisy tokoa ny stabilité de prix raha ny andisy ny raisina nanomboka tamin'ny voalohany taona ka hatramin'ny andro alohan'ny jerentsika. Na izany ary nefany araka ny voalaza teo tany amin'ny faritra Atsimo, Anosy, Androy, Atsimo andrefana izay fantatritsika fa lafo tokoa ny sary fitaterana ny amin'ireny toerana ireny ary indraindray manahirana ihany koa fitaterana ka mety misy iny izay hoe fiakarana vidin'entana izay. Ary amin'izao fotoana resantsika izao dia tsara manamarika fa misy vary 1400 tonnes izay efa déchargenao ny porny Fort Dauphin avy any Vohimanga sy nampiakarina avy aty Andiara. Misy ihany koa moa zany ny fandrindrana ny vary vokatra eto Taorana avy any amin'ny faritra Andrindrina indrindra ahafahantsika ihany koa zany mandritra an'izay famelona ny vary eto amin'ny tsena anatin'izay satria rehefa fantatsika dia folo sy zato ny vary dia afarina avy any ivelany ahafahantsika zany mandrindra ny tsena eo amin'ny tokony hanjifana azy amin'ny vidiny mirary sy izay eo amin'ny tsena.